Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manoltrano ny vaovao. Lavitry ny afony kitay izay no mahafeny izato andro nanomboan'ny Andry Rajoelina ny fitantanana ny firenena tamin'ity fetim-potoana faharoa ity. Mihiba avokoa ireo maridrefo momba ny Madagasikara araka ny tatitra ireo fikambanana iraisam-pirenena ary manamarina izany ny zava-misy iainan'ny vahoaka amin'ny andavanandrony. Tsy takona fenina ankehitriny ireo tsy fanaran-dalàna sy ny tsy fahavonona ny kandida volomboasary anatanteraka fifidianana madio mangarara sy ekeny rehetra. Raha ny fanomana ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny fahasivy amby roapolo Mey izao no jerena hoy ny faneho-kevitry ny mpanao politika. Mampametra-panontaniana ho izy ireo ny fanasarotana sy filambany amin'ny antota taratasy filatsahako fidiana ireo kandida solombavam-bahoaka manerina ireo reny volom-paharitany raha ny fanazavana. Mila itsy ifanaraka amin'ny tombotsoam-pirenena ny fanaovana politika eto Madagasikara hoy ny mpandrindra ny Antoko Tim Androany. Raha nanana izay fitiava-tanindrazana sy fijerena ny tombotsoam-pirenena izay Andry Rajoelina isan'ny tokony nahitana taratra izany ny fanohanana ny filoha teo aloha Rajaonary Mampianina tamin'ny filatsahako fidiana filohan'ny komisiona vondrana afrikanina. Mitoetra ho fanohitra lehibe ho an'ny fampandrosoana amin'ny faritra ny tsy fisian'ny fizakantena. Lafiny maro no ahitana izany toy ny fitantanan-draharaha mahatonga ny fitarizoana eo amin'ny fandraisana fanapa-kevitra. Ho an'ny Tomasina, io no isan'ny mahatonga ny olana ny fahatapahan-jiro vokatry ny fahatarany ny famatsiana solika mavesatra. Any ivelany, miasarotra ny raharaha eo amin'ny Iran sy Israely amin'izao fotoana manoloana ny mety ho fifandonana. Fitaovana iray avy amin'ny fanjakana Hebreo indray no tratry ny mpiambina iranianina. Nisy ny fanambarana nataon'ny avy amin'ny tafika israeliana taorian'izay fa tsy maintsy hizaka ny vokatry ny safidiny amin'ny fanasarotana ity toedrara ity Iran. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Agavandrindran tomboka lasy tombo amin'izy dia nany tokantrano amin'izao arina izao tonga soa indray eto amin'ny fampahalalam-baovao aterina ny arahaba mba ampirarinitso ary manasanao ampanajana anjo ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mahatoan-dahatsoratra avy hatrany dia lavitry ny afo ny kitay izay no mahafeny izato andro nanomboan'ny Andry Rajoelina ny fitantanana ny firenena tamin'ity fetim-potoana faharoa ity. Mihiba avokoa ireo maridrefo momba ny Madagasikara araka ny tatitra ireo fikambanana iraisam-pirenena ary manamarina izany ny zava-misy iainan'ny vahoaka amin'ny andavanandrony. Matoan-dahatsoratra onona saina. Andro maromaro izay no ny faranandray zato andro nomeny Andry Rajoelina ireo minisitra mandrafitra ny gouvernement Tsay Christian nanjelatra ny tatitra isaky ny filakevitry ny minisitra. Izao no zava-bita, izao no nataony departemanta ministerialy isan-tokony tao anatin'izay zato andro izay. Mirafitra ny antsoratra saingy tsy hita sy tsy mipaka amin'ny andavanandrom-piainana malagasy raha izay zato andro izay no jerena. Raisany eo amin'ny sehatry ny fandriampahalemana. Mitoy ary tsy voafeny trangana fankana ankeriny amin'ny distrika maro eto Madagasikara raha tsy aka fa tsy ny ao Ankazobe. Ny fandrombana ireo mpandraraha hatramin'ny isan-tokantrano. Manampio ny fanendahana, siti-mahery, alabotry sy ny sisa. Tsy mandry fahalemana ny antanan-dehibe fa mandry tsiravoloha ihany koa ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny sehatry ny fahasalamana tsy voafehy mandrakandroany ny tazomoka amin'ny distrika maro eto Madagasikara. Ny fahasalamana manakaiky vahoaka izay filana fototra amin'ny maha-olombelona lavitry ny afo ny kitay. Kilometatra maro no lanin'ireo mila fitsaboana, maro no lavoina mpamonjena hopitaly noho ny faratsian-dalana. Ao ireo tsy afa-manoatra satria tsy ampy no ety manana, tsy misy mpandray na raha tsy karakara. Natsangana ny hopitaly manara-penitra fa na ny fitaovana ny any olombelona tsy arak'izay anaran'izay. Raha ny lafiny toe-karena mampiteny mona, ambony ny tany fantrana, midangana ny vidin'entana, mitotongana ny ariary, miaina manarak'izay ihany koa ny fahefa-mividin-dra malagasy. Vary izay foto-tsakafo tsy nahitam-baolana nandritra izay dimitaona izay tsy voafehy nanampiana zato andro azy. Ny mpandraraha mikaikaika noho izy ireo miady rery tsy misy pia. Tsy misy pia fa ilay noheverina ho pia aza nanao izay ho afany tamin'ny fampiakarana ny abasetra isan-tokony. Ireo noheverina ho pia tsy manana vahaolana ka mampiteny mona ihany koa ny vatam-panjiro lavareny amina distrika maro manerana ny Madagasikara.
tsy ho vitandroany raha ny fitanisana ny fiainandra malagasy sy ny andavanandrom-piainana tao anatin'izay 5 taona sy 100 andro izay. Fijaliana, fantrana, fahasahirana noho izy ireo tsy misy piaha toy ny tany tsy misy fanjakana izay no mafy azy. Ny matimatesana ireo nampindramina ny fahefana ny sosialim-bahoaka, ny fanarenana ny toekarena, ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanatsarana ny fitantanana raharam-panjakana. 3 volana mahery taon'ireny ilay 5 taona. Izo milaza miara-mahita izao ny rehetra fa toa tsy misy vokatra, ny eo ihany no eo raha ny fiainandra malagasy. Raha izao ny tarafina, asa 100 andro nampitomboana firy no takendro nampindramina ny fahefana. Amin'izao aza efa ampiasaina hatramin'ireo rafitra tsy tokony hiditra amin'ny politika entina hanohizana izay lalan-dririnina izay. Sofa efa taitra ny vahoaka, mivona ny ametraka ny solo-vava azy manoloana izany rehetra izany. Vahoaka izay tsy anaiky-lembenana amin'ity fifidianana manakaiky vahoaka ity. Mila hitsy fanaraka amin'ny tombontsoa-pirenena ny fanaovana politika eto Madagasikara ho ny mpandrindra ny antoko politika Tima Androany. Raha nanana izay fitiavan-tanindrazana sy fijerena ny tombontsoa-pirenena izay Andry Rajoelina. Isan'ny tokony nahitana taratra izany ny fanohanana ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina tamin'ny firatsahan-kofidiny ho filohan'ny Komisiona Vondrona Afrikana. Fanadiadiana. Tokony nampandeferiny Andry Rajoelina tanteraka ny adala politika ka nanohana ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina amin'ny firatsahan-kofidiana ho filohan'ny vondron'ny Komisiona Afrikana ny tenany raha misy marina ny fijerena ny tombontsoam-bahoaka. Antony nanamafisany hampandrindra ny antoko Tima fa mila hitsy ny fanaovana politika eto Madagasikara ho tena ny fijerena ny maro anisa no iba-toerana fa tsy ny tombontsoa manokana. Raha nijerena nefa liza moa mba ho tombontsoa ny firenena dia tokony zavatra ohatran'ireny tokoa ny sehatra tokony fandrombona ny malagasy rehetra tsy akanavaka tsy sinan'izay considération politique na hoe considération hafa fa dia hoe mba ho tombontsoa ambonin'ny firenena dia tokony mba tena ny andrahandra fanohanana tokoa indrindra fa avy amin'ny fotoanam-panjakana malagasy nanohana azy mba amin'izay hoe mba nisandata ny solotenan'ny malagasy tao anatin'izay kanefa moa dia reny hitantsika reny ka izay mahita ny hoe misy antony manokana tokoa ve ny siny izay fanohanana mavitrika zay ho an'izay candidat ary azo lazaina fa candidat potentiel tokoa izy tao anatin'izany andraikitra ambony teo anivony commission anivony Union Africaine zay ka dia ho zahay hoe ny fanaovana politika amiko dia tokony mba hijerevana foana zany le tombontsoa ambonin'ny firenena fa tsy hoe sanatry ny vavakora sehatra anehoana mety ho fankalana eo amin'ny samy mpanao politika malagasy. Iray amin'ireo candidat tsara toerana amin'ny fifidianana izay ho mpitarika ny Komisiona Vondrona Afrikana ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina tsy amin'ny anaran'ny tenany manokana ny firenena malagasy no soloany tena amin'ny firatsahan-kofidiny ka anamafy ny laza ratsy ny Madagasikara amin'ny mahafirenena anjakan'ny adala politika ity fiafetsika Andry Rajoelina ity. Ny firenena izay mila manatsara ny laza ny masin'izao tontolo izao manoloana ireo endrika kolokolo sy olana maro samihafa. Fa tsy androso ny firenena raha tsy atao lara-pameana ny sehatry ny fanabeazana ho ny professeur Rahoelina Andriambololona voasokajy le plus ancien dans le grade le plus élevé ny professeur eto Madagasikara. Fahavonona politika no ilaina fanomezana toerana ny manampahaizana malagasy no ilaina ahafahan'izy ireo mitondra ny anjara birikiny ho an'ny tanindrazana. Onona saina. Manoloana ny fitotonga ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara, nivoaka tamin'ny fahangina ny professeur Rahoelina Andriambololona, mpampianatra pikaroka. Nampianatra teny amin'ny Université Antananarivo nanomboka ny taona 1970 sy 1990. Isan'ny nanorina ny CSS ny taona 1970 sy 1990. Nanorina ny Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires teto Madagasikara tamin'ny fitondrana Philbert Tsiranana. Ankehitriny, maître de cérémonie, professeur titulaire, voasokajy ho isan'ny plus ancien dans le grade le plus élevé amin'ny professeur eto Madagasikara i Rahoelina Andriambololona. Potika sapotehana ny sehatry ny fanabeazana mba anabatona ny zanaka malagasy ho ny fanontaniana apetrany. Tamin'izay tonga teto tamin'ny 72 hoe no niova ny université frantsay Charles de Gaulle nivadika ho université malagasy ary zay anisan'ny adin'izany dia namanay sasany nandeha dia nody any an-dafy dia niditra tany an-dafy ny akabeazana nijanona daholy dia ozy izy le ministra anankiray nanenjika an'ilay namanay hoe tsy tia tanindrazana ilay ny feony mandoto zay mahafantatra reo ve ny antony nandehana ny tany fantatro mako fa inamako io dia zao niteny tamiko hoe za le tsy andeha fa manana zanaka autiste ka mila vola hitsaboko ny zanako. Dia lasa izy nandeha dio zany matsiny ministra maninona le mandeha no enjehanareo fa inona mba ataonareo amin'le olona nijanona. Dia ny karamanay nizara fa inona moko ty izy raha jerevana tamin'izany zay isa taona
za moa ka efa mety de conférence zay mandeha voyage en première classe mandrosy miverina eo miaraka mivady aman-janakay ka raha manay tamin'izany ao anatin'ny lotaony zay de mahazo automobile ary ny karaha mampampianatra ankehitriny ve tsy mahazo akory izy mandritra amin'ny fiainana. Mila maetraka politika mpampianarana sy rafitra mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany raha tiana ny ampandroso ny firenena raha ny fanazavany. Fampianarana rehetra hitako daholo tamin'ny mbola tamin'ny colonisation tamin'ny androny tsika mbola tany vazaha zany hitako ny nandritra ny 55 ny ala teto nandeha tany andafy de hitako daholo mbola kolonia tsika tamin'izany de hitako daholo ny fampianarana hatramin'izay ka hatramin'izao ary manana expérience be de be fa ny tiako tenenina aminareo de hoe ny système rehetra akory tsy hoe ratsy le système aloha fa tokony zavatra jereva tsisy de inona ny système fampianarana zay mifanitsy amintsika. Ny tiako lazaina amin'izany hoe ny Amerikanina manao ny fampianarana mifanitsy aminy izy, ny Frantsay manao fampianarana manitsy amin'ny Frantsay, ny Alemanina manao fanitsy aminy, ny Sinoa manao ohatran'izany ny eto amintsika de tokony zany hoe nous devons faire la politique qui convient à nos possibilités. Nefa za lazaiko anareo tsy manana trano fa ny vadiko ny mampiatrano ahako lehilahy ampiatrano azavatra ny teneniko zany tsy foi zao zany akory tsy mitondra hoe hotolona ho an'ny reto tanoratsika satria ireo no avin'ny Madagasikara ary rehefa mandeha izay ny mba tianay reo zanakay ireo mahay noho izay ary faly zay rehefa mahay noho izay izy. Ilaina ny fanavaozana ny rafitra menga ny fifampidiniana tamin'ireo mpiatsehatra teny fotony hatramin'ny ide amin'ny faratapony fa ilaina ihany koa ny fametrahana amin'ny toerana tokony isy azy ny manam-pahaizana malagasy. Andeha tany Chine koa no vao nisokatra mihitsy ny Chine tamin'izany ny zavatra hitako de vao mivoaka ny anina de ny soratra lavabe professeur Raoul Andrembololona Kaliko de gaga fa tsy hoe ahoana zany angano ny fitreten'zareo ny manam-pahaizana ny aminy de noho aveo ianao professeur aizarany papienao rehetrarehetra sy ny ticket de ndriany ianao de ary amin'ny salle d'honneur nandraisana de nisy olona tao de napetraka zay niaraka amin'ny diplomate rehetrarehetra teo nanana petit four de mipetraka de noho aveo vita de iny netiny anina de niditra zay tany automobile de aveo ny automobile nandeha de teo aloha motara aterina motara de hoy izy hoe tsy mahagaga raha mandroso ohatran'izao ny Chine fa izao ny fikarakarany ny manam-pahaizana ka tsy mahagaga raha mandroso ny Sinoa satria ny manam-pahaizany meny voninahitra fa ny tany izay tsy manome voninahitra ny manam-pahaizany de hitanareo zany fa hitrotronga izy azonareo zany normal zany satria raha ny zanakareo tsy mahay nareo de ny zanany mbola tsy mahay anareo de ahoana izy ianao. Maro ny sosikevitra efa naroso tamin'ny fahefana mpanatanteraka anatsarana ny tontolon'ny fampianarana menga amin'ny fampianarana fototra hatreny amin'ny ambaratonga ambony raha ny fanazavana olana eo amin'ny fampiarana sy ny finiavana politika ireo nampindramina ny fahefana. Fa tsy takona amin'ny fiainana ankehitriny ireo tsy fanaran-dalàna sy ny tsy fahavonona ny kandida volomboasary anatanteraka fifidianana madio mangarahara sy ekeny rehetra raha ny fanomanana ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny fahasamboroapolo May ho avy izao nojerena ho ny fanohan-kevitra ireo mpanao politika mampametra-panontaniana ho izy ireo ny fanasarotana sy filambany amin'ny antota taratasy filatsahako vodin'ireo kandida solombavambahoaka manerana ireo renivohim-paritany raha ny fanazavana fanadiadiny Christian Zimby. Miararatra ny fandikan-dalàna sy ny tsy fahavonona ny kandida volomboasary anatanteraka fifidianana madio sy mangarahara raha ny fanomanana ny fifidianana solombavambahoaka ho avy amin'izao fotoana izao nojerena
Pirofo azy hitarafana izany ny filambanina sy ny fanasarotana ny fametrahana ny antota taratasy filatsako fidin'ireo kandida solombavam-bahoaka izay saika hita manerana ireo renivohim-paritany nandritra ny feim-potoana nametrahana izany raha ny nambaran'ireo mpanao politika. Lesika izay efa hita tamin'ny fifidianana filoham-pirenena natao amboletra farany teo ka izao mbola tohizany sy anisy ireo andrim-panjakana isan'ambaratongany izao. Manoloana an'izay tsy fetezana izay efa irahantsika malala fa tsy vao androany io fanjakana io no mikarakara fifidianana tsy ara-dalàna tsy manaraka ny fenitra tokony ara-demokratika. Hitantsika fa noasarotana ny fikarakarana ny taratasy firotsaka hofidiana hita izany teto amin'ny anivon'ny renirenivohim-paritany reny ary hita ihany koa any ambanivohitra nataoko hoe ny anivon'ny renivohim-paritany mety mbola azo natao ihany no mifanenjika fa reny namantsika any amin'ny distrika izay Ambanindravikiazo reny dia tena sahirana tokoa ao anatin'ny izay fikarakarana ny antota taratasy firotsaka hofidiana izay ary misy mihitsy ary taratasy tena asarotana ahafahana manao an'izany nefa raha ny lalàna sy ny demokratia dia tokony ho malalaka ny firotsahako hofidiana eto Madagasikara. Mampalahelo izany ary izany indrindra no anaingana sahady satria tsika vahoaka ny tompon'ny fahefana itsika zany ny androany dia efa tokony hipetraka ao anatin'izay fahamalona izay satria ao anatin'izao voalohany izao dia efa hitantsika reny tsy fetezana rehetra reny manao ny ataony ny any amin'ny ivoketra manao ny ataony ihany koa ny ao amin'ny senia ary izany dia efa taratra ilay tsy fanajana ny demokrasia izay ataon'ny mpitondra fanjakana. Isan'ny teraka olana ho an'ireo kandida nirotsaka ho solombavam-bahoaka ihany koa ny mahakasika ny famoahana ny taratasy fanamarinana ny fandoavan-ketrana ny état 211 bis raha ny zava-misy hatrany. Ankilany nilaza ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara fa tsy vonina anatanteraka fifidianana madio ny fitondram-panjakana ankehitriny raha io no atao sakana ho an'ireo kandida izay maniry ny hitondra ny feon'ny vahoaka eny anivony antemera-pirenena. Ety farany izay nanamafy fa tsy hita taratra intsony ny fametrahana ny tany demokratika eto Madagasikara. Vahoaka tompoko ireo tompon'andraikitra ireo dia mahalala ny hoe iza ny olona tokony hotoanana sy mendrika ny tatana ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano ka manana ny safidiny olona ary izay ampanjaka n'ilay antsoina hoe demokrasia ihany koa ny tanjony ilaina Tsimbazafa mba tsy hisy ny teritery fa manana ny safidiny vahoaka malagasy an'izay olom-pinidiny hitondra ny teniny sy hiaro azy sy ametraka ny lalàna eny anivon'ny antenimera-pirenena. Raha nitatitra teo anivon'ny seny farany teo natratra 725 isan'ireo atota taratasy firotsahako hofidiana solombavam-bahoaka voarainy oveka rehetra manerana ny distrikany Madagasikara ny 724 tamin'ireo kosa no nankatoavin'ny oveka raha io tatitra io hatrany. Mahakasika izay fifidianana solombavam-bahoaka izay hatrany dia nampahatakana tamin'ny fomba ofisialy androany teny ampitatarika ny kandida natolotry ny vovonana firaisakina distrika n'Antananarivo Atsimondrano kandida Vanina Rivonina amin'ny fanohizana ny tolona natao an'ny firenena sy ny pretendrazana izahay ho ny kandida Voangy Rahamanarivo lohalisitry ny vovonana firaisakina eny Atsimondrano. Vahoaka maro no tonga nanotrina ny fampahafantarana rapomba ofisialy ny kandida natolotry ny vovonana firaisakina ho an'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano androany. Fotoana izay nanomezan'ny filompanorona ny antoko tim isan'ny mpitarika ny vovonana ny toromarika ho an'ny mpikambana ny antoko rehetra ho an'ny kandida Voangy Rahamanarivo sy ny mpiray lisitra aminy kandida Vonina ary vonina nohy ny tolona ho an'ny tombotsoa-pirenena sy ny vahoaka izy ireo. Zay zany dia solombavam-bahoaka hiaro ny tombotsoa-pirenena. Solombavam-bahoaka ho vanona sady vonina tsy ho voavidy vola fa hijoro amin'ny fahamarinana hiady amin'ny kolikoly ary indrindrandrindra hiady ho an'ny tombotsoa-pirenena fa tsy ny hoe tombotsoa manokana. Ny tolona mbola tsy vita fa maranana ny tolona dia fifidianana solombavam-bahoaka io mba azahoantsika ilay maro anisa ka eto dia manentana ny rehetrarehetra andao hiara-iasa andao tsika irahina fa izay mitambatra vato izay misaraka fasika azahoantsika mibata fandresena aza mierikerika tsony fa reny ny toromarika nomeny filompanorona ny tiako Madagasikara sady filoha mpiara-mitantana ny firaisakina dia mazava amintsika ny toromarika dia raisitsika atsakany sy andavany ary tanterahantsika. Ankoatra ny fampahafantarana rapomba ofisialy ny kandida androany ihany koa no nametrahana izy ireo ny pakady hatrehana ny fifidianana isan'izany ny fametrahana ny solotena ny vovonana eo anivony ireo toerana sy rafitra mila izany ho fisorohana ny mety alatra sy osoka indrindra ny andro ny Latsabato ny 20 Mey izao.
Lafim-baovao afantanteraka dia natao ny mpanambola ny hopitalim-panjakana eto Madagasikara ka izay manakatao ihany ny voaray an-tanana sy voatsabo araka ny tokony ho izy hoy ny ankamaroan'ireo marary sy efa nandalo ny tsabo tendry. Ankoatra izay manjaka ihany koa ny kolikoly ataon'ireo mpitsabo sahirana ireo marary raha toa tsy ampy ny hoety manana sy ny fahefa-mividy raha ny fitarainana. Daniela Minarsono mitatry ny andendenizay. Mitaraina ireo pilarara teto amin'ny Chiasugera androany no ny endrika fitadiavam-bola ataon'ity hopitalim-panjakana ity. Nijanona ho ambava ilay filaza ny Andry Rajoelina fa tsy andoavam-bola intsony maimaimpona ny fitsaboana voalohany ho an'ireo marary mila fitsaboana maika manatona ireo hopitalim-panjakana manerana nosy. Mitovy amin'ireo toeram-pitsaboana tsy miankina ihany, tsy vitan'ireo tsy manam-bola ny mitsabo tena amin'izy ireny ho ny fitarainana voaray. Tsy mametraka ny aina ho zava-dehibe intsony ny ankamaroan'ireo hopitalim-panjakana eto amintsika fa izay manam-bola sy manan-katao ihany no voaray an-tanana araka ny tokony ho izy raha ny fanazavana. Avandrana tany aloha dia tsy maimaimpona mihitsy. Ay vola zany ny aloha vao miditra ato amin'ny hopitaly. Ary ato raha vao tsy manam-bola dia ny azoko tenenina zany dia efa aina ny foy. Ay nisy zanako vavy zao narary izy tamin'izay dia nentina taty. Tena moa hitany hoe olona sahirana. Fitadiavana fanafody, vola lany nefa tsy hitako hoe ahoana maty ihany izy amin'ny farany. Dia rehefa maty moa izy dia na netana koa raha manjary very betsaka ny entana very body fotsiny namana tato amin'ny hopitalim-panjakana. Ohatra izay nahazo anay izay fotsiny zao vao fotoana kely taorian'ny nametrahan'ny fanjakana hoe misy ny premier soin zany any amin'ny urgence tokony ho gratuit. Dia raha le cas nahazo anay tamin'izay fotoana izay hoe tena mandeha raha orina be sy hatrany amin'ny vavan'ilay zazakely mivoaka raha be dia tokony hoe tena raisina aloha zany ilay zaza dia jerena hoe inona mahazo anazy dia mba hoe anatina urgence tafiditra ao anatin'ilay cas d'urgence na dia hoe tsy accident sanatrian'izany hoe tapaka na ohatran'izay. Dia ny après an'izay tokony amin'izay zay vao hoe mandray an-tanana ny ray aman-drenina sy mpanaraka an'ilay marary fa ilay izy tena hoe na ilay fijerena an'ilay marary raha tsy dia mbola misy consultation ihany koa angatana amin'ilay marary ankoatran'izay. Ny zavatra misy zany aloha ato dia tsy ahitana hoe amin'ny hopitalim-panjakana azy zany tsy hita eto anivon'ny hopitaly zany fa ianao zany raha vao tsy manam-bola ianao hoe dia efa akoatany fa tsy namana tsony. Misy ary moa fanafody vidiana be da be tsy ampiasana akory dia olona maty. Raha iverenana ny 12 Oktobra 2020 nisy ny fanaova-tsony ny fametrahana ny fond d'urgence sanitaire na ny fandraisan'ny fitondram-panjakana an-tanana ny fitsaboana ireo marary mila vonjena maika any amin'ireo hopitalim-panjakana manerana nosy saingy tsy tantaratra izany raha ny fomba fandraisana marary ho hiatrany ny fitarainana. Nankaza ny volana natokana ho amin'izany ho ireo pilararaha eny amin'ny hopitalim-panjakana sa nijanona ho sora-bola sy fifanaova-tsony fa tsy nisy ny fanatanterahana azy. Andrasana manoloana io ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana ny amin'izay endrika fitakiana vola eny anivon'ireo hopitalim-panjakana izay sy ny fomba fandraisana ireo pilararaha amin'ny ankapobeny. Fa mitoetra ho fanohitra lehibe ho an'ny fampandrosoana any amin'ny faritra ny tsy fisian'ny fizakantena lafiny maro no ahitana izany toy ny fitantanan-draharaha mahatonga ny fitarizoana eo amin'ny fandraisana fanapa-kevitra ho an'ny Toamasina. Io no isan'ny mahatonga ny olana ny vatam-panjiro vokatry ny fahatarany famatsiana solika mavesatra. Irinao Razafimanana Kolo Toamasina. Betsaka ny olana sedraina teraky ny tsy fizakantena isa-paritra manoloana ny fitantanan-draharaha misahana amin'ny fampandrosoana any amin'ny faritra. Isan'ny ahatsapany ny mponiny Toamasina izany ny olan'ny fahatam-panjiro. Araka ny fialantsiny ny jirama matetika mantsy dia olan'ny fahatarana amin'ny famatsiana solika mavesatra no miteraka fikorontanana eo amin'ny famatsiana sy fanapariana herinaratra isa-tokantrano ka miteraka fatiantoka goavana ho an'ireo izay tsy afa-manoatra fa tsy maintsy miandry ny fiverenan'ny jiro noho ny fiankinan-doha amin'ny fitondrana foibe amin'ny lafiny rehetra. Eo aloha resaka hoe resaka solika miankindava agna manao fangatana Antananarivo nefa le raffinerie angalana an'le solika Tamatavy. Efa indrika an'izay amin'ny tsy fananantsika ny fahefana fizakantena ara-pitantanana, fizakantena ara-politika, fizakantena teknika sy ny amin'ny endriny rehetra. Mahakasika an'izay jerama azy koa agnisan'ny ohatra raisina amin'ny resaka fisiany tsy matapakahatra fa miankindava agny Antananarivo
mampanao gazety mpanao fandradiadiana lalina journaliste d'investigation no itenenako an'izany satria rehefa zavatra mahakasika ny fiainam-bahoaka ny Toamasina dia mahaliana ny fitrandrahana an'izany. Anisan'ny olana ho an'ny zava-misy mahatonga an'ilay délestage amin'izao fotoana izao ilay fangatana fiarana lava amin'ny Antananarivo, miandry baiko lava amin'ny Antananarivo. Anisan'ny olana koa asa mba fantatsika fa ny compteur izay tonga amin'ny port'ny Tamatavy dia miakatra Antananarivo alongany, izay vao mandeha ny fitsinjarana ananjy amin'ny faritra. Ohatran'izany koa ny câble tonga le ao amin'ny port'ny Tamatavy miakatra Antananarivo alongany, izay vao miverina ndraikany. Ohatran'izany koa misy kana transformay ohatra, misy kana transformay dia tapaka jiro ohatra ny 4 an-dranomadio amin'ny bazary Ambodivolo. Efatrandro tsisy jiro leo satria may le transfo an-Jirama dia tsy maintsy fangatahana ny Antananarivo dia miandra an'ilay transfo tonga avy Antananarivo, donc misy fotoana lava very. Nefa le transfo raha ny vaovao izay ananako dia azo vidina soamantsara eto Tamatavy. Mila irana amin'ny Antananarivo. Agnisan'ny isian'izay fivangongon'ny fahefana any amin'ny fitondrana foibe ihany koa ny lafin'ny fandriam-pahalemana ohatra. Misy olona samborigna dia tany filamenana avagny andreny voatra ny tonga midina manambotra an'ilay olona. Misy olona tokony atao enquête dia enquêteur any Antananarivo no manao an'ilay fanadiadiana. Nefa manana mpitany filaminana mahay tsika, manana tako hoe mpiasan'ny fitsarana mahay tsika. Fa izay fivangongona izay dia amin'ny endriny rehetra. Maro ny ohatra atsika raisina eny fa na ny miamia aza. Dia ahitana taratra izay le fanapa-kevitra Tananarivo lava izay. Mandalo ny fitondrana foibe, misokatra miamia. Lasa le fitondrana foibe, mihidy le miamia. Ka hita tanatin'ny Facebook ny fisinina appel à candidature teo anivon'ny ministère ny jeunesse et sport. Entretien préciseny tsara mihitsy hoe Antananarivo. Donc tsisy égalité de chance ho an'ny olona faritra lavitra. Eo ny frais, eo ny fivezivezena, eo ny fandanian'ny fotoana, eo ny ataoko hoe fivainianana manahirana. Tsy azo idovirana ny fampandrosoana isaparitra raha mbola tsy hita sotra ny fanomezan-danja ny fahefana isaparitra tena izy amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra sy ny fitantanan-draharaha na eo amin'ny sehatra miankina izany na eo amin'ny sehatra tsy miankina. Ity farany izay mampitarazoka ihany koa ny fampandrosoana ifotony noho ny abetsahan'ireo mpandraharaha sy ireo mivelona eo amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana izay mikaikaika amin'ny alafon'ny vidim-piainana. Izy io na le secteur privé anisan'ny tsapa ihany koa izany amin'ny ireo mpandraharaha manafatretana avy any ivelany tonga ao amin'ny port'ny Tamatavy mandeha Antananarivo amin'ny siège social n'ilay orinasa agny alongany le entana. Zay vao miparitaka amin'ny faritra dia lasa miakatra le vidin'entana aty amin'ny faritra. Fa ny any Antananarivo moramora. Zay mahatonga olo alain'olo rehefa hividy entana mandeha any Antananarivo agny moramora izay aty amintsika nefa le entana boaka avy aty Tamatavy. Izany rehetrarehetra izany tsy fanavakavahana fivelazana ny tena zava-misy. Eo amin'ny secteur privé anisany ahitana an'izany zavatra izany ny lafin'ny maritime ireo tantsambo. Aza digno fa misy compagnie maritime ray izay mampiasa malagasy dia eo amin'ny 3,000 eo nisan'ny mpiasa raha ny statistika ananako eo. Dia ny eny polisy antsatsin'ireo dia tantsambo avy aty Tamatavy. Fa ny olana ny visite d'embarquement dia tsy maintsy atao any Antananarivo. Fa ny visite 1, 2, 3 ihany no atao amin'ny Tamatavy ary voakasika an'izay koa faritra hafa. Fa ny visite d'embarquement dia tsy maintsy any Antananarivo ho an'io compagnie maritime mampiasa zanaky Tamatavy maro dia maro eo. Ka anisan'ny olana izany. Taloha izy io roa taona lasa vita eto visite d'embarquement. Fa tanatin'ny roa taona makaty tsy maintsy any Antananarivo izay miteraka fandaniam-potoana, miteraka fandaniam-bola, miteraka fivezivezena ho an'ny tantsambo ary mampitaraigna anjareo mafy. Ka inona ny sakana tsy afahana mamerina izany aty Tamatavy. Tsisy mpitsabo mahay avy Tamatavy. Misy manana mpitsabo mahay Tamatavy. Zay zany anisan'ny isehoan'ny endrikan'ny centralisme à outrance. Ka ireo olo maventsika ohatran'ny hoe Lac Gaston tompokala Monjajana anisan'ny tolona amin'izany. Lac Gaston nodimandry ny taona 1,76 niady ho an'ny fédéralisme matière place. I Monjajana voatifitry ny tamin'ny tongony. Dia ny génération ankehitriny manontany tena hoe avelantsika amin'izao ve sa itony fitakena mba tsy ho vermaina ny ran'ireny olona niady ho an'izany
fizakantena-paritra izany. mijoro tsangan'olona fotsiny ihany araka izany ireo tompona ndraiky paritra mampiodina ny raharam-panjakana manoloha ny io rafitra napetraka hatr'izay io manampitrotraka izany ihany koa ny endrika fanendrena tompona ndraikitra kinamanamana sy ara-politika fa tsy araka ny fahaizana sy ny trakefa ananana. Iny ihany koa ny antsika misy vetivety ao anaty dokam-barotra fohy ao aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ary. Paska sambatra miaraka amin'ny Zarakado araroty ny fihenam-bidy amin'ny Infil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao ihainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isalofena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 3 aprily ihany hitanao any amin'ny tellement akaiky anao. Répète dans mon cœur. Debout, 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 debout. Ça suffit. Laisse-les, c'est pas grave. Arrête, c'est pas grave. C'est pas grave. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, la qualité au meilleur prix. Taverina somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny azata ary misaotra ny ohatrany manaraka mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka avy hatrany dia androany natolotra manoloana ny mponina teny amin'ny boriboritany voalohany ny kandida solombavambahoaka amin'ny kolektifa ny malagasy toavina ara lambomahay miaraka amin'ny pralisitra aminy ny fampidinika ny fanankalo hevitra tamin'ireo mponina nandritra izany manoloana ity fifidianana solombavambahoaka ity. Fotoanany fanovana zao hoy ny lisitra faharoa enivo ny boriboritany voalohany ao anatin'izao fifidianana solombavambahoaka izao ilaina ny fandraisana anjara ny rehetra. Hitanareo zany zao fa tsika tena mila fanovana e zay zany le izy mila fanovana dia ny kolektifan'ny malagasy tena izay ny tanjonay ao dia mino fa efa tonga saina fa mila mifidy ianareo mila manaraka tsara ny vatonareo ianareo fa raha vao tsy mifidy lasa voamaikitsika angalana zany tarika tsy hifidy tamin'ny présidentielle za mihitsy no teny hoe tsy hifidy fa amin'ity indray mitoraka députation ty fifidianana député ty dia mampirisika ny rehetra mihitsy hoe mandehana mifidy fa inona ny antony mila fanovana dia pourfoinay ao amin'ny collectif zao fa fihavanana no fanovana zay ny slogan anay ao dia mino fa hitanareo hoe tena tanterahanay le fanaovana politika vaovao ihany koa no entina raha ny fanazavana ary efa naomby zany ny anosiany vahoaka ny kandida iray amin'ny lafiny rehetra mba hialana amin'ny fomba fanohatra amin'izay amin'ny fifidianana olona amin'ny endriny maro samihafa. Fomba fanao politika vaovao mihitsy zany ty nataontsika ity efa natomboka tamin'ny 2014 le izy efa nahita fanaombiazana efa lasa olomba fidy tamin'izany zavatra zany dia amin'izao fotoan'izao zany mba ho tohizana bebe kokoa ary mba jerena koa zany hoe iza no mpanao politika mba homeny ny malagasy vola fa tsy hoe mpanao politika foana no mividy malagasy ambongadiny tsy hoe rehefa kandida ianao dia be vola dia hizara vola dia hivarotra olona hividy olona hanao leso hanao t-shirt fa ny olona mihitsy no miditra mirotsaka amin'ny resaka politika.
ny dikan'izany dia hoe manana finiavana amin'ny malagasy, manana finiavana amin'ny malagasy na dia vola kely fotsiny arany fa iny no ahafahany mihotra, iny no ahafahany tsy miankidoha amin'izany izy. Fantatry ny malagasy fa tsy ny vazaha no hanampy antsika eto ka dia manentana amin'ny malagasy rehetrarehetra na avy ivelany na eto toerana na ihany koa ny vahiny mahita hoe mba mety ny zavatra atao mba hanao tsy paipaika. Azona zany dia azo any amin'ny 100 millions ariary any mandrapatonga ny campagne électorale na fampelezan-kevitra mba ahafahana manao fampelezan-kevitra. Tsy ivana fa kandidaan'ny kolektifany Malagasy itaovana Ralambo Mahay ao amin'ny boriboritany voalohany, lisitra faharoa miaraka aminy Anjanay Voanitry ny Aina, narahana fampiofanana mamem-pona, niarahana tamin'ireo kandida solombavam-bahoaka tamin'ireo vahoaka androany teto Andavamamba. Izany makasika ny kandida sy ny fifidianana solombavam-bahoaka fa hivadika lafim-baovao tanteraka isika manomboka eto. Ny taona 2019 no efa nanomboka ny sehatra teo amin'ny fitrandrahana huile essentielle ny teto amin'ny faritra Matsiatra ambony ho fampidirana azy eo amin'ireo sehatry ny ara-dalàna. Nitsangana ny plateforme de concentration et d'appui à la filière huile essentielle. Angorakotiny irina kolo fianaratsony ny tatry ny andendena zay. Nosokafana tamin'ity anio ity tamin'ny fomba ofisialy ny fiotazana ny ravina izay ahafahana mahazo ny etomenaka na ny huile essentielle na ny menaka ihany koa. Ny fitodiana ao amin'ny fanaran-dalàna ny tena hanovoizina natao anatin'ity fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fiotazana ny ravina fanaovana etomenaka ity. Misy ireo didim-pitondrana 5 izay navoaka makasika ity CAPRina ity ka sady nampahafantarina tamin'ireo mpisehatra ity didim-pitondrana ity no ihany koa fanahitana ireo naman'izy ireo mba hiditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna ao anatin'ny fitrandrana ity etomenaka ity na ny huile essentielle. Amin'izao dia miditra amin'ny sehatra mamatianina zany sehatra etomenaka ato anatin'ny faritra Matsiatra ambony. Amin'izay ataontsika hoe mamatianina izay dia mifanaraka mifanily an-dalana koa amin'ny fanaran-dalàna. Eo ihany koa ny fampiarana ny dalàna amin'ireo izay ataontsika hoe tsy manara-dalàna satria nisy fanaran-dalàna dia mamono ny fanarahana na amin'ny sehatra iny na amin'ny sehatra ina ka ny ato anatin'ny sehatra etomenaka dia miditra amin'ireny zany tsika izao amin'izao ataontsika hoe fanombohan'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pamokarana tsaka-vazaha atao faritra Matsiatra ambony satria ny vokatra io dia anisan'ny mampiavaka antsika atao faritra Matsiatra ambony. I fianaratsoa no fantatra fa anisan'ny malaza ao anatin'ity fanamboarana etomenaka na ny huile essentielle ity. Ka antony nanentanana indrindra ireo mpisehatra hiditra ao anatin'ny ara-dalàna izao fanombohana ny fiotazana izao. Maro ireo tombony azon'ireto mpisehatra ireto raha toa ka miditra ao anatin'izay sehatry ny ara-dalàna izay izy ireo. Fa izy ny fanampian'ny fanjakana azy ireo amin'ny famoahana ireo vokatra na eto amin'ny tsena anatiny zany na amin'ny tsena ivelany ihany koa. Nisy arak'izany moa ny fanomezana fahazahoan-dalana avy any amin'ny fitondram-panjakana anyreto mpisehatra eo anivon'ny etomenaka na ny huile essentielle ireto mba ahafahan'izy ireo miroso any amin'ny sehatry ny matianina. Atao lahatra-pameana ho an'ny Rotary Club ary anisany antony nanaovan'izy ireo ny hetsika tolo-tanana efa taona maro izay ny fandidiana mamem-pona ny vakilalilany ny sima ny lipoma ny hernie sy ny olatra may izany ny Rotary Club mahajanga araka izany no nandray ny hetsika tamin'ity taona ity ary olona manodidina ny 500 avy amin'ny faritra maro no ezahana hisitraka ny fandidiana mamem-pona. Ny 15 aprily hatramin'ny 20 aprily izao no anatanterana ny hetsika tolo-tanana andiany faefatra fandidiana mamem-pona ny sima, ny vakilalilany, ny olatra may, ny hernie ary ny lipoma izay atao ao amin'ny CHU Androva Mahajanga karakarain'ny Rotary Club sy ireo mpiara-miombona antoka maro. Ity hetsika tolo-tanana ity zany dia natao mba ho fanasoavana ny mpiara-belona aloha amin'ireo fandidiana atao hoe fandidiana maivana fa anefa tsy vitan'ilay olona no manao azy any amin'ny toeram-pitsaboana mandoha volo. Ka ity hetsika tolo-tanana ity zany dia hetsika atao hoe national na international akory ary satria mahatolo-tanana izay dia ny Rotary Club no miandraikitra azy, ny Rotary Club international dia ny Rotary Club Madagasikara izay Rotary Club Majanga zany mampiatrano an'ity hetsika ity
satria mbola hita eo amin'ny fiarahamonina zany a ny finanan'io fandidina mamaim-poana io. Ny 13 aprily sy ny 14 ny volana aprily ny fizaham-pahasalamana mialoha ny fandidiana izay natao tetỳ amin'ny Petit Séminaire Saint-Paul, toerana andraisana sy ametrahana ireo izay avy any lavitra. Ny tanjonay aloha zany dia hoe izay olona rehetra eo dia tokony voadidy daholo. 50-300 any ny olona voadidy na mahery mihitsy ary mba lazanantsika be da be ny zavatra atao amin'izy. Hitanareo reo zany fa ny Rotary dia fikambanam-be. Ny eto Majunga zany no mampetrahana an'ilay izy fa misy club be da be mandray anjara na ny avy any amin'ny ataontsika nosy rahavavy eto amin'ny ranomasy Indiana ary dia misy mandray anjara amin'izao fandidiana ny malagasy sahirana tsy afaka misirika ny fitsaboana fandidiana izao. Amin'ity taona ity zany nataontsika hoe lara-pamena ny Rotary dia hoe créant de l'histoire dans le monde, manome fanantenana ho an'ny olona ny Rotary. Efa nahatratra 200 teo ireo marary namaly ny antso ny Rotary Club amin'ity hetsika tolo-tanana fandidiana maimaim-poana ity. Misy ny avy eto Mahajanga, misy ny avy any Tamatavy, misy ny avy any Moramanga sy avy any amin'ireo faritra maro. Fa ela dia zadeko aty zany dia nitsabo tena. Fa zaho zany marary dia olo tsisy namana tsisy tavandraika dia marary zaho. Dia fa izy tia mangidingidina dia niakatra dia izy zay dia efa niavy. Fisian'izy ity tena ravoravo zay satria mba nisy raha magnano ity satria zay tsisy vola fa tsisy natao fa hoe mieritreritra hoe anakory eky gn'ainao tininy koa. Mba hanao opération any zanakay zay faritra tanina Bongalava i. Manatena zany zay mba ho vita olona rehetrarehetra ny zanakanay. Tsisy vola na ny ariary maimaim-poana na ny sakafo na ny fandraisana na ny rehetrarehetra tsisy vola mihitsy na mifirianay azy. Isan-taona ny Rotary Club no manao ny hetsika tolo-tanana fandidiana maimaim-poana toy izao ho fitsinjovana ny mpiarabelona. Araka ny fanatsidika teo dia solika vaovao hanomezana fahafaham-po ho an'ireo mpanjifa sy mpampiasa fiara ny vokatra Shell Fuel Save Diesel izay vokatry ny Vivo Energy Madagascar na ny kompania solika Shell eto Madagasikara. Tombontsoa maro no sitrahan'ireo mpanjifa avy amin'ity vokatra ity izay efa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena hoy nambaran'ireo mpikaroka amin'izany. Namoaka vokatra vaovao nampitondraina ny anarana hoe Shell Fuel Save Diesel hoentina hanomezana fahafaham-po ho an'ireo mpanjifa ny omaly ny Vivo Energy Madagascar na ny kompania solika Shell eto Madagasikara. Vokatra izay efa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy mitondra tombontsoa maro ho an'ireo mpanjifa raha ny fikarohana nataon'ireo manampahaizana amin'izany. La nouvelle génération des carburants Shell, à savoir le Shell Fuel Save et le Shell Fuel Save Diesel, qui est la nouvelle génération de carburants différenciés, fruit de plusieurs années de recherche de la société Shell. C'est une société, c'est notre brand, la société Shell a commencé les recherches et développement dans le domaine des carburants et lubrifiants de plus de 100 ans. D'ailleurs, la première marque de carburant a été lancée en 1920 et là on a le plaisir et on a la fierté d'être le premier opérateur à Madagascar à lancer ce genre de produit, à savoir un produit additivé qui va donner une valeur ajoutée certaine à nos véhicules, à nos engins aussi, les gros porteurs, et notamment en termes d'émissions de carburant, de gaz carbonique, notamment en termes de saving, c'est-à-dire de gains en termes de consommation sur les carburants. Donc voilà, c'est avec une grande joie qu'on vous annonce le lancement du Shell Fuel Save à Madagascar. Isan'ny tanjona voalohany namoahana ity solika vaovao ity ny arovana amin'ny fahasimban'ny fiara fa eo ihany koa ny ametrahana fahafaham-po ho an'ireo mpanjifa amin'ny vidy mirary eo amin'izay kalitaon'ny solika izay. Ny tena mampiavaka an'ilay solika vaovao zany solika vaovao io efa amatona maro mitetiavan'ny Shell azy mba azahoana ahafahana manampy ny mpanjifa. Ina tena mahasamihafa anazy solika natao hiaro izy, hiaro amin'inona moa ilay izy, hiaro amin'ny fiforonan'ny loto ao anaty moteur. Ny anankiray hiaro amin'ny fahasimban'ny moteur satria mety misy corrosion anaty moteur ao, mety misy rano dia atao hiaro amin'izay izy solika io. Rehefa voaro moa ny moteur sy voaro amin'ny loto sy ny fahasimbana dia lasa mitsitsy kokoa
ina moa tetiavin'ny olona amin'izao dia fitsitsina satria zay a no mampiavaka ny shell eto Madagasikara. Zay mihitsy mampiavaka anazy io misy zava-baovao nentinay zany hoe mitsitsy kokoa fa ny sarany tsy miova zany hoe misy tombony kokoa amin'ny mpanjifa dia afaka efa hitanareo zao iny amin'ny tobin-tsolika shell rehetra. Natolotra teny alarobia omaly moa ity vokatra vaovao natolotry ny Vivo Énergie Madagasikara ity, ny solika Shell Fuel Save Diesel izay efa hita manerana ireo tobin-tsolika Shell manerana any Madagasikara. Mifanatra indray klasy tomboa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny androany ankasitrahana fino ianao nanjo izany hatramin'ny farany fitinolokolona no hitondra ny fampahalalam-baovao eto amin'ny rampitso ny tena kosa miatraka ny mandra-piona indray dia samy mitombo amin'ny fahasoavana. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.